atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Henemana talohan'ny fankalazagna ny Paka no ny tonga tao Jerusalema renivohitra ny Tompo dia notsenainy ankizy nitondra sampandrofia nioby nanao hoe Ozana any amin'ny avo indrindra, isoragna amin'ny anaran'ny Tompo ane ianao, ilay tonga aty aminay ry feno famindrampo. Amin'ny fofeno fitiavagna no anoloragna fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatritsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity. Toloranay fiarabagna atsika eove jiaby tratra n'izao alahady magnetriketriky ny sampakazo amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao fankalazagna magnetriketriky ny alahady ny sampakazo izao dia vakteny telo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vakteny masigna atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Boky izay ampaminany. Nomeny Tompoandriamanitra ny lelan'ny mpianatra aho mba hahaizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoha ahy isa maraina izy, mamoha ny sofiko izy mba hianoko koatra ny fianoan'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompoandriamanitra ny sofiko ary tsy mba nanohitra aho na nihemotra akory. Natotro tamin'ny pikapokany ny lamosiko ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako ary ny tavako tsy nafenoko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompoandriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy naketraka ahy, ka ny tavako nataoko manahaka ny afivato ary fantatro fa tsy homenatra aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
ilasanao ny mahitahay manondromolotra sy manaratsy mifido avoco ilay matoky ny tompo akao afany ilay sakaizany akao vonjeny Andriamanitro Andriamanitro nawanarenu de ilasanau dia nabuadi numitanguru namikyu ireu tarana kulundrati numanarunai nitana kwa mantungutu waluakanyabi nitala kuva montani si voisanyavuku Andriamanitro Andriamanitro nawanarenu de ilasanau indreu izy ireo mijerika mibandina ny akanjo kifampizarany ilokany vonjeo ao raikio sierikio azalavirina okanyany sitraponao no tanteraka Andriamanitro Andriamanitro nawanarenu de ilasanau vitarana kidako prima tautrany tompo derao sy hubi o meu voninahitran'iray mankalazanao ny fanaiko itory ny fitiavanao erantanya Andriamanitro Andriamanitro nawanarenu de ilasanau Andriamanitro Andriamanitro nawanarenu de vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Ry kristianina havagna, na dia tao amin'ny fomba n'Andriamanitra aza i Kristy, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomba ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelogno sy hita ho olombelogno tamin'ny fisehoana rehetra ary nilatsa tena ny ho ambany hanaiky hatramin'ny fahafatesagna dia ny fahafatesagna tamin'ny azo fijaliagna. Ovalin'izany kosa dia nasandratra Andriamanitra ambony indrindra izy sy nomeny anarana mihoatra ny agnarana rehetra mba handohalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny lohalika rehetra, na ny anan-danitra, na ny ety an-tany, na ny anambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa i Jesosy Kristy dia tompo efa niditra any amin'ny voninahitran'Andriamanitra ray.
izany ary ny tenin'ny tompo isaoragna ny e Andriamanitra. Mba tsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoana izany. Fijaliany Jesosy Kristy tompontsika nosoratany Masindalioka voninahitra ny eo anao ry tompo. Noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka inona i Jesosy sy ny apôstôly 12 lahy, aroa izy tamin'izy ireo. Nagniry dia naniry iara-mihinana ity paka ity aminareo aho alohan'ny ijaliako, fa lazaiko aminareo fa tsy mba hinagna azy intsony aho mandra-pahatanterany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nandray kalisy izy ka nisaotra ary nanao hoe, raiso ity ka zarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotry ny vokatry ny voalobaka intsony aho mandra-pahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha efa izany dia nandray mofo izy, ka noho nefa nisaotra dia nizarazara azy sy nanome azy ireo nanao hoe, vatako ity izay atolotra ho anareo, manaova izany ho fahatsiarovanahy. Dia nataony toy izany koa ny kalisy raha efa avy nihinana, ka hoy izy, ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo, kanefa indro ny tanany izay namadikay efa mby eto amiko eto ambony latabatra. Raha ny zanak'olona dia mandeha araka ny lahatra, fa mila loza izay amadika azy. Dia nifanontany ny mpianatra hoe, iza reno dia avita izany amin'izy ireo, ary velona koa ny adevitra tamin'izy ireo momba ny alalany izay lehibe indrindra amin'izy ireo, ka hoy Jesosy taminy, amin'ny jentily ny mpanjaka no mizaka azy rehetra, ary izay miandidy azy no atao hoe mpanasoa. Fa aminareo kosa tsy mba toy izany, fa oka izay lehibe aminareo no toy ny zandry, ary izay manampahefana no toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe kokoa, ny mihinana amin'ny latabatra va sa ny manompo? Moa tsy izay mihinana amin'ny latabatra va, ary izaho anefa eto aminareo dia toy ny mpanompo. Ianareo moa naharitra nanarakay tamin'izay nanjoay, izaho kosa amboatra fanjakana ho anareo, taka ny nanamboarany raiko fanjakana ho ahy, mba hihinananareo sy sotroanareo eo amin'ny latabatro any amin'ny fanjakako, ary ipetranareo amin'ny seza fiandrianana itsara ny foko 12 amin'ny Israely. Ary hoy ny tompo, ry Simona, indro Satana nitady ikororoka anareo taka ny vary, fa izaho nangataka ho anao mba tsy ho lavo ny finoanao, ary efa mibebaka ianao dia mafiso ny rahalainao. Ary hoy Piera taminy, vonoka anaraka anao ao tompo, na ao an-tranomeza, na ao any amin'ny fahafatesina azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Piera, fa mbola tsy aneno akoho anio dia andahay intelo ianao. Ary hoy kosa izy tamin'ny mpianany, raha naniraka anareo tsy hitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kiraro aho, moa orin-javatra va ianareo? Hoy izy ireo, tsy oroninninona izay. Dia hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay manan-kitapom-bola aoka hitondra azy, toy izany koa izay manan-kitapom-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra aoka hivaritra ny akanjony ka hividy iray. Fa lazaiko aminareo fa ity teny voasoratra ity koa tsy maintsy ho tanteraka amiko, dia ilay hoe, natao lasitra iray amin'ny ratsy fanahy izy, fa efa ho tapitra daholo ny amiko.
Dia hoy izy reo, tompoko, indreto misy sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy, ampy izay. Dia nivoaka nakany an-tendrombohitra Oliva araka ny fanaony izy, ka nanaraka azy koa ny mpianany. No ny tonga tany izy, dia nanao tamin'izy ireo hoe, mivavaha mba tsy ho azy ny fakampagnahy ianareo. Dia niataka tamin'izy ireo izy, tokony ho tratoraka izy, ka nandohalika dia nivavaka nanao hoe, raiko, raha sitrakao, alaviro ahy ity kapoaka ity. Ny sitraponao anenoaka ho tanteraka, fa tsy ny ahy. Tamin'izay dia nisy anjely anankiray avy tany an-danitra niseho teo aminy sy nankahiry azy. Dia voan'ny fiadiana ena izy, fa vao maika nivavaka mafimafy kokoa, ary nanjary toy ny rà ny atsemboany sady nipotrapotraka tamin'ny tany. No nitsangana avy nivavaka izy, dia nakeo amin'ny mpianany, ka nahita azy ireo natory no ny alahelo, ary nilaza taminy hoe, nahoana no natory ianareo mifoazaka mivavaha mba tsy ho azy ny fakampagnahy ianareo. Raha mbola niteny izy, dia endro nisy andian'olona maromaro nitranga, ka ilay atao hoe Jodasy, anankiray tamin'ny 12 lahy noloa lalana, ary nanatona Jesosy ilay io mba anoroka azy. Ary hoy Jesosy taminy, ry Jodasy, dia fanoroana lahy no amadinao ny zanak'olona. No ny hitandrizareo teo amin'ny Jesosy izay anjo, dia hoy izy taminy, tompoko, mba mily amin'ny sabatra va izahay. Dia nasiana anankiray taminy tokoa ny mpanompon'ny lehibe ny mpisorona, ka afaka tery ny sofiny ankavanana, fa hoy Jesosy, oka izay. Dia nanindry ny sofindra lehilahy izy, ka nanasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpandraharaha amin'ny tempoly, ary ny loholona izay tonga teo andray azy, mova tsy sambotra jiolahy izato fiavianareo, mitondra sabatra sy langilangy teo aminareo isan'andro tao an-tenipoly aho, nefa tsy nikasitanana ahy akory ianareo, fa izao tonga ny fotoanareo sy ny erin'ny maizina. Dia nisambotra azy ireo, ka nitondra azy tanantranon'ny lehibe ny mpisorona. I Piera izany nanaraka teny lavidavitra teny ihany, ary nampirehitra afo teo afovoan'ny tokotany ny olona, dia nipetraka nanodidina, ka mba niara-nipetraka taminy teo koa i Piera. Nisy ankizivavy anankiray kosa nahita azy nipetraka teo ankaikin'ny afo, ka nijery azy, dia nanao hoe, ity koa niaraka taminy. Fa nanday Piera nanao hoe, raha vehivavy, tsy mahalala azy akory aho. No ny afaka kelikely, dia nisy lehilahy anankiray koa nahita azy ka nanao hoe, ianao koa lahy namany irony olona irony. Fa hoy Piera, risakaiza, tsy namany aho. Ora iray taorian'izany, dia nisy hafa nilaza tamin'ny mpitokena hoe, tena marina raha tsy namany koa ray lehilahy ity, satria Galileana izy. Dia hoy Piera, risakaiza, tsy fanto izay lazainao. Niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia naneno ny akoho, ary nitodika nijeran'ny Piera ny tompo, ka atsaroan'ny Piera ilay tenin'ny tompo nanao hoe, alohany maneno akoho anio, dia andahy intelo ianao. Dia nivoaka tany ivelany izy, ka nitomany fatratra. Dia nataon'ireo olona nitana azy fiomezana i Jesosy, sady nokapoiny. No tampenany ny masony, no teafiny ny tavany, dia hoy izy taminy, vinani hoe izay namely anao. Ary maro ny teny ratsy hafa nanaratsiana azy. No ny vao maraina ny andro, dia nivory ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalana, ka nentiny tao amin'ny sanendrina i Jesosy, ary hoy ireo taminy, raha ianao ny Kristy dia lazao aminay. Fa hoy izy taminy, na ilaza aminareo azahaho, tsy ino anareo akory, ary rano tany anareo azahaho, tsy hovalianareo na alefanareo akory. Fa hatramin'izao, ny zanak'olona dia hipetraka eo ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra izany anao. Ary hoy izy taminy, voalazanareo izy aho. Ka hoy izy reo, inona indray no ilantsika vavolombelona,
tenantsika no nandre tamin'ny vavany. Tamin'izay dia nitsangana izy rehetra ka nitondran Jesoa tany amin'ny Pilaty. Nitsangana ny londohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondran Jesoa tany amin'ny Pilaty ary ny ampangahazo toy izao: azonay nampihodina ny firenenay ilay io sy nandrara tsy andoa hetra ho an'ny Sezara ary nilaza ny tenany ho Kristy mpanjaka. Dia nanontany azy Pilaty nanao hoe: moa mpanjakan'ny Jody va ianao? Ka novaliany hoe: voalazanao. Aroy Pilaty tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny vahoaka: tsy hitako izay mahameloka io lehilahy io. Fa vomaika nanao letrezana izy ireo nanao hoe: mampihodina ny vahoaka izy, ahenirany Jodea manontolo ny fampianarany, dia hatrany Galilea izay nanombohany ka hatraty. Nohony nandre ny teny hoe Galilea i Pilaty, dia nanontany raha olona avy any Galilea izy, ka nohony fantany hoe avy any amin'ny tany fehezin'i Herôda izy, dia nampanateriny tany amin'ny Herôda, izay tao Jerusalema koa tamin'izany andro zany. Faly dia faly Herôda no nahitany Jesoa, fa efa ela no naniria nahita azy. No ny fandrenesany azy efa naresaka ery, sady nanantena izy fa ahita azy anao fagagana. Nanao fanontaniana maro taminy izy, fa tsy namalina inona na inona kosa i Jesoa. Eo zany ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna efa nikiribibery ny ampangahazy. Dia notebain'i Herôda sy ny miaramila izy, ka no nefa nampiankanjoa ny akanjo fotsy sy nolaloviny, dia naveriny tany amin'ny Pilaty indray. Tamin'izay andro zay dia tonga mpisakeza tery Herôda sy Pilaty, ilay efa nifandrafy teo iny. Nasain'ny Pilaty novoriana ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpifeny vahoaka, dia nilazany hoe: nentinareo taty io lehilahy io, fa hoe manendry baoka ikomy, ary efa nanadina azy teo anatrehanareo aho, nefa tsy hitako velively izay hely amin'izay ampanganareo azy. Tahaka izany koa Herôda, fa namerina azy ho aty amintsika izy, ary indro tsy misy na inona tokony hanamelohana azy ho faty, koa ho fesiko izy dia halifako. Fa tsy maintsy mandefa mpifatotra iray ho an'ny vahoaka raha teo izy amin'ny androny fety. Kanjo indray niridina ny vahoaka nanao hoe: vonoy io, fa i Barabasy no alefasoanay. I Barabasa nefa dia natao an-dranomaizina, satria sendra nisy fikomiana tao an-tanàna ka namono olona izy. Dia mbola niteny ihany Pilaty fa te handefany Jesoa, nefa niantso mafy ny vahoaka nanao hoe: fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Fa niteny tamin'izy ireo fanitelo ny Pilaty nanao hoe: inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako izay eloka tokony hahafaty azy, koa ho fesiko izy dia alefako. Nefa nikiry izy ireo niantso mafy nangataka azy ho fantsiana amin'ny azo fijaliana, ka nitombo ihany ny orakoraka. Dia nasain'ny Pilaty natao izay nangatany. Ilay notadiaviny ho afaka sy nataony an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny von'olona moa nalefany. Ary Jesoa kosa natolony hanaovany izay sitrapony. Ary raha nitondra azy izy ireo, dia nisy lehilahy Sireneana anankiray avy tany an-tsaha, atao hoe Simona. No tanany dia nampitondrainy azo fijaliana nanaraka an Jesoa. Nisy vahoaka betsaka nanaraka azy sy vehivavy koa, izay nandony tratra no tomany azy. Fa nitodika azy ireo Jesoa nanao hoe: ry zanaka vavy Jerusalema, aza mitomana ahy foana, fa ny tenanareo sy ny zanakareo no tomanio, fa indro avy ny andro anaovana hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay niteraka, sambatra ny momba sy ny kibo izay niteraka, ary ny nono izay tsy ninonoana. Amin'izay ny olona vao ilaza mitendrombohitra hoe mianjera aminay,
sy amin'ny avoana hoe sarony izahay fa raha toy izany no ataony amin'ny azo lena atao ahoana kosa amin'ny maina. Ary nisy olon-dratsy roa lahy koa nentiny miaramila hiaraka vonona amin'ny Jesoa. No ny tonga tany amin'ny fitoerana atao hoe Kalvery izy ireo dia nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana izy sy ireo mpangalatra ireo. Ny iray moa teo ankavanany ary ny iray kosa teo ankaviany. Dia hoy Jesoa, raiko avelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ary nanaovan'izy ireo loka no fizarana ny fitafiany. Ny vahoaka nijanona nijery teo ary ny olona avy no nandatsa azy nanao hoe namonjy ny sasany izy ka oka hamonjy ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra ilay voafidy. Ny miaramila koa naneso azy ka nanatona nanolotra vinaigitra azy ary nanao hoe raha ianao ny mpanjakan'ny Jody vonjeo ny tenanao. Teo ambony lohany koa dia nisoratra tamin'ny teny Grika sy Latina ary Hebreo nanao hoe ity no mpanjakan'ny Jody. Ary ny anankiray tamin'ireo mpangalatra izay niantona teo dia nanevateva azy nanao hoe raha ianao ny Kristy vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa nanarin'ilay anankiray izy nataony hoe ialahy koa ve tsy matahotra n'Andriamanitra saingy hoe samby voaheloka ho faty zao ny antsika dia rariny zao satria nandray ny valiny ratsy nataontsika isika fa ny azy kosa tsy mba nanao ratsy na inona izy. Dia hoy izy tamin'i Jesoa, tompoko tsarovy aho rehefa mby any amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy navalin'i Jesoa taminy, lazaiko marigny aminao fa anio dia iona amiko any am-paradisa ianao. Ary raha efa tokony ho tamin'ny ora fahenina dia rakotra ezina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Fa niamezina ny masoandro ary trihatra ny saraka roa ny efitra lamba tao an-tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahiry Jesoa nanao hoe raiko apetrako eo am-pelatananao ny fanahiko. Noho ny voalazany izany dia nialaena izy. Raha efa nahita ny zavatra niseho teo ny kapiteny dia nankalaza n'Andriamanitra ka nanao hoe tena olo marina tokoa io lehilahy io. Ny vahoaka rehetra vory teo mba hijery koa. Noho ny nandinika ny zava-niseho dia lasa niverina nandondona ny tratrany. Fa ny olom-pantatry Jesoa rehetra kosa dia nijoro teny lavidavitra teny ombany ireo vehivavy nanaraka azy avy tany Galilea. Ary nisy lehilahy tsara fanahy sady marina anankiray atao hoe Josefa izay anisany Sanedrina. Tsy mba nisy neken'izy io na ny hevidratsy ny sasany na ny nataon'izy ireo. Avy any Arimatia tanànan'i Jodea izy ary mba nanantena ny fanjakan'Andriamanitra koa. Nanatona ny Pilaty izy ka nangataka ny vatan'i Jesoa. Dia nampidiny ny faty ka nofonosany lamba ary nalevy ny tao amin'ny fasina anankiray nolavana tamin'ny vato tsy mbola nandevoenina olona. Andro fiomanana tamin'ny izay andro izay sady efa iantomboka ny sabata. Ary ny vehivavy nanaraka an'i Jesoa avy tany Galilea dia niaraka tamin'i Josefa koa ka nijery ny tao am-pasina sy izay fomba fametrahana ny vatan'i Jesoa. Raha efa niverina avy any izy ireo dia namboatra zava-manitra sy menaka manitra fa noho ny sabata ny andro vao nitsahatra araka ny lalàna izy. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy. Kristianina havana rehefa avy nanao ny fivahiniana masina tany amin'ny lamontaigna asika nibanjina ny lalany azo fijaliana ary nandray ireo afatra amin'izao fiomanasika ampaka ary amin'izao fietrehasika ny sinoda izao
tadiditsika sara fa sy andriamanitra lavitra no andriamanitsika fa andriamanitra mikarakaratsika sy mikolokolo asika araka ny voalazany Isaia mpaminany ary avy mitandre ny expérience ny mason-dapoly isika ka na dia eo aza ireo rafim-pahotana tady anapotika asika dia enosika ihany koa ny tantaran'ilay vehivavy tratra ny zangazanga zany hoe isika ao anatin'io rafim-pahotana io no ambaran'io vehivavy io ka nanambara i Jesosy satria isika ao anatin'ny rafim-pahotana ihany matetika ny famely izay nanota taminareo aoko torabato azy tonga sainany rehetrarehetra ka nambarany Jesosy tamin'ilay vehivavy aiza izy ireo dia sy hita izy hoy ny lay vehivavy ary tena ambarany Jesosy tamin'ilay vehivavy zany hoe amintsika voageza ny rafim-pahotana mandehana aza manota isony zany hoe no ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia rainy Jesosy sika hiatrika n'io rafim-pahotana io ka anjarasika no manavao miaraka aminy miaraka amin'ny fahasoavana sy avelan'ny rerisika ary zay nipaka izy zay nilazaitsika naverimberitsika tamin'izay izy zay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hanafaka asika amin'ny fahotana ka raha miara-maty amintsika dia andresy ny rasy ary dia anana fiainam-baovao zary zava-boary vaovao isika ka izay indrindra ry kristianina havana izao aladin'ny sapakazo zao no mampiditra asika amin'izay herinandro masina izay zany hoe ahatonga asika iompona tanteraka amin'ny Kristy satria izay nidikany hoe masina ny masina dia fiombonana tanteraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny masina ka raha miombona amin'Andriamanitra isika dia manamasina ny fiainansikasika ary dia izay no ezahasika ary amin'izao herinandro masina izao ka manomboka amin'izao alahady ny sapakazo miditra ao Jerosalema isika ka ny fidirasika ao Jerosalema dia manambara fa miditra amin'izay herinandro ny fizaliana izay isika ka hitondra asika amin'ny sabosy masina ka anavoza asika ny toko tamin'ny bateny ka hatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana ary dia izay ihany koa no ambaran'ny sinôda amintsika satria nitanjona ho isika ho an'ny sinôda izay tanterahisika izao ka andiny isika io rafim-pahotana io dia ahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana ka anova an'izay rafim-pahotana izay araky ny torolalana pastoraly ka anavoza asika ny fiainansika anavoza asika ny rafitra mba ho rafitra mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra asika ka ny fankalazana ny Paka dia anampy asika ary andinika n'izany rehetra zany ka ahatonga asika hivelona ny mahazanak'Andriamanitra asika fantatra asika moa fa ho asika ihany koa ny fankalazana dia sady fahatsiarovana no fivelomana an'izay ankalazaina ka raha miditra amin'ny herinandro masina isika dia sady masiaro an'izay zavatra ny ainany ny Jesosy ny ainany eglizy no sady koa mivelona azy ary dia manomboka amin'izao ny sapakazo zao izany ka isa taona dia miova ny evanjely izay ivakisika amin'ny sampakazo ka amin'izao taona 10 zao dia i masin-dà Luka no vakisika ka ny fizalian'i Jesosy araky ny masin-dà Luka no banjintsika amin'izao alahady ny sapakazo zao ka ahatonga asika hivelona bebe koa an'izay fidiran'i Jesosy tao Jerosalema ary fidiran'i Jesosy amin'ny fizaliana izay ka sarary no mametraka sy mibanjina bebe kokoa an'izao evanjely vao nivakisika teo zavatra maro no azosika songadina avy amin'ny io tenin'Andriamanitra io fa zavatra telo ny tiako ho saintsaintsika ary anampy asika hiditra bebe koa amin'izao herinandro lehibe izao
ny voalohany dia ny fivavahana manana anjara toerana lehibe amin'ilay vakiteny lavabe ny vakisika teo ny vavaka i Jesoa ary ampianariny ivavaka isika satria io vavaka io no lalam-pamonjena ka izay no natonga azy manontany isika hoe nahoana ianareo ny matory mifoaza mivavaha mba sy ho azo mifakapanahy ka izay ry kristianina hava malala ambarany Jesoa amintsika izay ny lakile raha tiasika hiady andresy amin'ny ady atresika dia oka omesika anjara toerana ny fivavahana ary azosika onona tsara ary fa anisany foto-kevitra lehibe amin'izao sinoda izao ny izay resaka fivavahana zay ary miainga any amin'ny fiainakaviana izay resaka fivavahana izay araky ny dingana voalohany ataosika izao dia manome lanjany an'izay fivavahana izay fantatra sika sara fa ny lohevitra idinisika amin'izao dingana voalohany izao ary iombonantsika amin'ny sinoda eran-tany dia ny hoe eglizy kely miara-mivavaka mandalo finoana ka mametraka an'izay fivavahana izay sika mba ahafahasika miatrika amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainansika ka sy hoe akandrina fosiny zany nyzay resaka fivavahana izay fa raha tiasika hiady tokoa ary andresy dia sy maintsy mametraka ny fivavahana isika ary dia matetika no milaza maninona nopotika ny fiainantenakaviana amin'izao fotoana izao maninona nopotika ny fiainan'ny eglizy satria sy napetraka amin'ny tena toerany fivavahana ary izay ihany koa mbola naveriny Jesoa raha nitodika tamin'ny masin-daham-piera izy hoy izy hoe ry Simona indro satana mitady ikorakoraka anareo tahaka ny nataony tamiko izao mangataka ho anao mivavaka ho anao mba sy ho lavo ny finoanao ka raha mibebaka ianao dia mafisy ny rahalanao ny fivavahana no ahafahana sika mikarakara n'ireo havatsika ireo ary dia mivavaka ho asika i Jesoa tahaka ny vavahany tamin'ny Piera fantatra ny Jesoa ny fiainantsika maro ny asan'ny demony ka mila mivavaka isika ary dia asaina sika ary amin'izao herinandro masina izao mba hiaraka hivavaka ny fiainakaviana anatrika an'izao herinandro masina izao araroty izao hivavahasika ary toraka izany koa amin'izao fotoanany sinoda izao fiainakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana ny faharoa tiako ampitaina avy amin'io evanjely io dia oko sapasika fa i Jesoa dia sy manam-pahotana nefa dia nanaiko fahotana mba hanavitra sika ny fahotana araky ny voalazany maramila enosika noany sy hita zay mahameloka io lehilahy io ny teny napetraka miverimberina ao amin'ny evanjely vondrenesika teo nanaiky hoeloina nefa Jesoa mba hanafaka sika amin'ny fahotana ka anjara sika zany no miditra miombona amin'ny Jesoa ny araky ny voalazan'ilay izy io lahy dia sy nisalasala izy nanambara ny ansika dia rariny izao satria nandray ny valiny rasy nataosika fa ny azy kosa tsy mba nanao rasina na inona izy dia hoy Jesoa namaly anio zolahy io anio alina ihany dia hiaraka amiko any am-paradisa ianao satria nanao fekepinoana ilay zolahy nahita ny Jesoa izy nifanozo tamin'ny Jesoa izy nitrotra tamin'ny Jesoa izy ka niova ary zay koa zany nooka ho sapasika amin'izao fidirasika amin'ny herinandro masina izao aoka mba noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fisolovany fanahy masina hitrotra amin'ny Jesoa sika ka iova
ary dia ensika ny tenin'i Jesosy tamin'ilay zolahy ary engany izao fanatanterahasika ny synôda izao anampy isika tokoa hifanozo amin'i Jesosy, hitrotra amin'i Jesosy, fa izay mifanozo amin'i Jesosy, izay mitrotra amin'i Jesosy dia miova, satria nanaiky nandray ny rasy amintsika rehetrarehetra Jesosy izay sy rasy, fa mba ahatonga asika ho sara araky ny voalazan'ilay zolahy hoe ny ansika dia rariny izao satria nandray ny valiny rasy nataosika. I Jesosy sisy rasy mitao aminy satria Andriamanitra izy nanaiky ho fahotana, nefa izy mba hanafaka asika amin'ny fahotana, ka raha miaraka aminy sika dia ho afaka amin'ny rafim-pahotana izay manapotika asika io. Fampianarana ho asika izany, raha mitrotra amin'ny Jesosy tokoa isika dia miova ny fiainantsika ary ahety ihany koa isika dia oka asiaro. Fa maro ny zavatra miseho teo anivon'ny eglizy, marina fa isika sy ansika no mitsara f'Andriamanitra, fa maro ny voaheloka sy aradrariny ka mampalahelo indrisy noho n'ilay rafim-pahotana. Misy ny te hamono ansika, ny mamono vatana no azon'izao tontolo izao, fa sy afaka hamono fanahy kosa izy ireo. Hitasika izany tamin'ny fiainan'ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, raha sy resaka ireo olo-sambatra sy ireo akaikisika isika, afaka makatoetra ny Victoire Rasoamanarivo olo-sambatra isika, afaka miresaka maka ny ohatra napetraka ny Lucien Botovoasoa isika, mizoro olon-dehibe amin'ny finoana ireo ka mampianatra asika mba hizoro koa olon-dehibe amin'ny finoana. Marina maro ny zava-mitranga ary dia maty ny finoana aza Lucien Botovoasoa, fa mampianatra asika izy mba sy ho kivy amin'ny fanaova soa isika araky ny afatra ny papa amin'izao karan'izao. Mangetaheta olona tahaka ny Victoire Rasoamanarivo, tahaka ny olo-sambatra Lucien Botovoasoa izao andro iainantsika izao. Ny fampianarana fahatelo tiako ampitaina amintsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra fandrindra ny evanjely voandrenesika teo dia ny lay vavaka enosika teo sy akandrina na amolotra fa nentefa tamin'ny fiainan'i Jesosy. Enosika fa nivavaka i Jesosy ka natonga azy nanolotra ny ainy ary zany nivavaka faratampony, ka raha miaraka tamin'ireo apôstôly izy dia nanolotra ny ainy ka tanteraka izany raha nilaza izy: vatako atolotra ho anareo, ny rako alatsaka ho anareo. Tanteraka ny fanoloran-tenany ny fahafoizany izay nataony, ka aoka isika amin'izao fidirasika amin'ny herinandro masina izao dia vonona koa isika anolotra ny tenansika izay nivavaka tena izy, ary mampiova ny fiainansika izay fanoloran-tenasika izay. Ary Lucien Botovoasoa alohan'ny faty koa dia nanambara amin'ireo nanao vavaka tamin'Andriamanitra: apetrako ampelatananao ny fanaiko, raiko avelao ny elony fa sy fantany izay ataony. Aoka ifamela heloka isika ifampizara ny famindrapo, ary zay ny fampianarana fahatelo, zay ny vavaka zay mampiombona ansika ihany koa. Ary araka ny tenin'ny Papa François zay verimberisika matetika azy: raha maniry fandriampahalemana sy fiadanana eo anivon'ny fiainansikisika dia oka ifamela heloka, oka ifampizara famindrapo, fa izay ny lalana mitondra amin'ny tena fiadanana marina. Ry Jesosy Tompo, raha mibanjina ny fizalinao izahay ary miditra amin'izao herinandro masina izao, ady sady dia tokoa ny fiainana, ady amin'ny rasy ka ny fototra anorenana ny fototra hoentinay miady dia ny vava, ny fanoloran-tena ary ny fahafoizana, ka ampianaro ary zahay anana n'izany toe-panahy izany. Ampio izahay ry Andriamanitra rainay amin'izao fidirana amin'ny herinandro masina izao, mba iomina bebe kokoa amin'i Jesosy zanakao, amin'izay ahay amola-tena izahay, ka hay ivavaka na dia mbola sy lavorary azy, ho vonona andalina ny finoana, ka afoy amin'ireo afoy tena
hikarakara reo manodidina anay sy hoketraka amin'ny fanaovany soa fa vonina mandrakariva airoso eo amin'ny lalindalina koa amin'ny fanorenana an'izay ekilizy olo velomin'ny bateny miara-dalana miombona mandray atanana kazary tabernakla velona ka engane zahay ahay famela heloka sy famindravoko ka ahita ny tena fiadanana marina eo amin'ny manodidina anay engane ho paka fiavozana tokoa izao paka izao ka ifanozo amin'i Jesoa izahay ka raha mifanozo amin'i Jesoa ifampitrotra amin'i Jesoa dia iova ny fiainanay na dia tsy lavorary azahay dia akatahaka amin'i Jesoa ka zary ho kristianina ho kristy mpiarabelona amin'ny olona aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy evitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekilizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Sir.